Tombokilasy tovovavy anterina ny araba izay efa naroso ny namana mpanao gazety tao anatin'izay tapany voalohany ny fampalalam-baovao zay. Eto kosa dia manasantsika rehetra ampitiavana anaraka indray ny tapany faharoa dia ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity. Araka ny nafantarana antsika ary ovahintsika ao anatin'ny fandarana ho amin'izao aly zao. Andriamatoa Maherylanto Manandafy fantatra amin'ny anarana hoe Malama, izy moa dia mpamakafaka mpandinika ny raharaham-pirenena. Miarabanao tompoko ary manasanao androso atanaty efitrano. Real TV mankasiraka misaotranao ihany koa nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity satria maromaro ihany ny resaka tsara ho resantsika faraparany teo somana mpiakape tao amin'ny tambadrotra serasera Facebook tao ianao anton'izay nanasananao zany ho amin'ity andro antina zany natranaiza nefa tianaovantsika kompatanana manokana ireo avatsika namatsika manaraka isanandro ny fandarana amin'ny fahita lavitra na eto andrenivohitra izany tsy adimy ihany koa isika rehetra izay any amin'ny faritany toraka zay ihany koa tsika zay mieno ao amin'ny Real 94 FM sy ny web radio rehetra ary indrindra itsika mpanaraka tsy tapaka ao amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara tsy adintsika rehetra any ampitan-dranomasina tsy misaraka aminay isanandro ny vahintsika ao amin'ity andro anty Andriamatoa Maherylanto Manandafy izy dia zanaka lany andraresin'ny politika izay fantatritsika Manandafy rakotin'irina ary fantatritsika ihany koa mampaneo hevitra azy zany ny raharam-pirenena indrindra fa ao amin'ny tambadrotra serasera Facebook ao ety ampendohana angambany dia tsara ihany aloha no mifampiresadresaka Maherylanto ny tena zava-dehibe dia hoe tsy fantatra mazava intsony ny tena hoe isokajin'ny mpanara-bavao anao zany ao anatin'izao raharam-pirenena zao mpanohatra ve sapomba n'izao fitondrana zao i Malama ary ataontsika hoe mbetimbetiky ianao manohana mafatrapoa ary anisan'ny tena mpanao ny serasera n'izao fitondrana zao mbetimbetiky indray ianao nefa mitsikera mafy an'ilay fitondrana tsisy ohatr' izany mihitsiny asa tsy nahazo toerana ve i Malama no mampatonga azy manangambovina sy ataontsika hoe manangatra amin'ilay fitondrana inona marina no tena isokajinao ny tenanao eto amin'ity firenetsika ity topoka. Voalohany indrindra aloha dia nareo ny sorana nanasa zany satria fantatra moa fa ny Real TV ny anisan'ny be mpijery indrindra koa ato amin'ny serasera amin'izao fotoana izao dia nivaly teniko amin'izay zavatra izay angambany dia tsotra ary io tsy vao zao na efa tamin'ny andron'ny dima na tamin'ny andron'ny HVM na tamin'ny andron'ny izao fitondran'izao amin'ny andron'ny transition rehefa mety ny ataony dia za no miteny voalohany rehefa tsy mety kosa ny ataony dia za no mitsikera voalohany koa ary ao anatin'izay zavatra hoe fomba ninona moa za ty dia ny zavatra teneniko hoe malagasy fomba ny Madagasikara rehefa misy zavatra hitako fa mety dia miteny ary rehefa hita zavatra kosa hitako fa tsy mety na tsy rariny indrindra raha tsy rariny dia tsy maintsy miteny koa raha misy hita akoatra ny tany andro ireny zao nisy famonoan'olona dia tsy afaka kosa ningina amin'ireny hoe malagasy nitovy amiko dia tsy teny raha tena mandinika anao vao nanomboka izao fitondrana tarihan'ny filohandry Rajoely zao anisan'ny nanohany ianao taty afara ankehitrindrika mifampiresaka anisan'ny mpanenjika mafy ianao inona ny antony mety hoe nakivy anao zany ao anatin'izay fanohanana an'ilay fitondrana zay taiza no nisaraka ny lalana antsika mifampiresaka zao ve mpanohatra zany ianao ny tena saran'ny lalana aloha dia ny azoko tenenina dia hoe teo amin'ilay afera-berira iny efa nyteneniko tety any iny hoe ny zavatra tsy zakako kosa hoe fa maninona moa fanona malagasy ohatran'ireny misy zavatra hitako tsy be dehibe koa tsy mety tamin'ny fomba fitantanana ny raharaha io zao niato tamin'ny Andriamatoa Landry niato moa zany niato ampinamana hoe fa maninona moa zany mandeha manao ny asan'ny lisany zany indray ny voatory momba ny resaka UEM nefa za nanohana fitondrana telo volana après za ny voatory momba ny resaka UEM nefa ny tokony anjarany angeny miteny an'izany hoe zao ny zavatra tsy mety amin'io tsisy tsy mahalala an'ireny tantara tamin'ny 1995 reny ange ny malagasy ny affaire Flamco fa maninona an'izany lasa mamoaka an'izany fa tsy ny mpanohatra dia izay ny zavatra nyteneniko hoe ao anatin'izany na tamreny mbola nanohana na tena nanohana mafy rehefa nisy ny teny ny mpitondra fanjakana hoe nanodina 186 milliards za no niteny hoe tamin'ny 1990 2010 io tantara io fa tsy
misy zay zavatra io tsy dia hoe fitadiavana seza loatra na fanaovana ny hoe falimitsikerana izao na izao fa mila objectivité le zavatra raha misy zavatra kosa tanynondoza amin'ny firenena ohatry ny hoe nanao Solima 2.0 zany ohatrika na andeha tsy fantatro anao tsy misy zavatra tandrovana zany mety manimba amin'ny malagasy ary tsy maintsy miditra rehefa tsapako zay zavatra ka manoloana an'izay mihitsy mantsy ny tena manahirana ataoko hoe isan'ireo mpisehatra ao anatin'ny tamarora sesera Facebook ianao zay tena mafana fo tokoa ary matetika nefa ny vaovao zay avoakanao to ohatry ny vaovao tsy maro-pototra indraindray ka mahavoapaingitra anao amina raharapitsarana isan'ny tokony fantatritsika ireny nahazo anao tany Tamatavy ireny ka ny fantaniko dia hoe inona marina ny tena tanjo ny mahery tomanandafy amin'ity le resaka fampitambavao amin'ny Facebook ty tena mijanona ho fampitambavao ve sy atao hoe fanaovana apamoaka amina Facebook ve sa sao dia mba mercenaire politique ary ianao ty tompoka inona moa ny zavatra diso tamin'ny zavatra soratako napiditra rapigadra tany Tamatavy ny tena hoe maty docteur Benesy ingeny anarany maty io ary izy dokotera inona nangy amin'izany fa dia bon io moa zany nandeha ny tantara tena azo ino tsy zavatra ty convocation indroa ho isi anankiray ao anatin'ny ray andro izy mamoaka convocation andray any Tamatavy maître Kakotondrina Alain dia ny ray Antananarivo andro ray 15 octobre avaliky dia ino ny ataoko amin'izany fa dia niteneniko hoe za zao tsy mampaninina fa zay ataony any raha ohatra ka tiany atao ohatra ny Beritra sy tiany atao ohatra ny Mercia tsy mampaninina io nge rehefa mampidiriny ianao e dia mampitondra fanjakana dia pitranao pikatrana miditra foana ianao itadiavany amina foana donc za tsy andany vola andany avoka zany ka le zavatra avoakanao maro-potitra ve vita fanadina lalina ve tsy ndraraha iny ihany fa maromaro ihany zavatra navoapaingitranao tsy ao anatin'ny io koa zany tsy afaka aminazy hoe marina daholo ny zavatra navoakako fa misy marina dia ny ndraiky io ohatra ny gazety rehetrarehetra ohatra ny olona rehetrarehetra nindray mba misy diso fa ny zavatra teneniko dia asumeko daholo ny zavatra teneniko ary rehefa diso dia manaiky hoe diso tsy vovoalohany ihany no ny teny raha misy zavatra diso ny teneniko dia hoe miala tsiny fa diso zao zavatra ao tsy mahamenatra zany manaiky diso aho rehefa ohatra ka zay fazako ny olombelona fa ny zavatra fantatro fotsiny aloha raha io hitoriana io no hitaritaritana sy anina da hitako tsy rahany ihany raha misy alaherinareo amiko raha misy zavatra teny zavatra le olo mitory ny asefo mitory na ministère public fa tsy foriporonina daholo zao anaretrarehetra zao za fony ty tsoaka aminareo zany ka dranareo tsy mampanenina efa nivonina tamin'izany koa ny fantaninina mipetraka ho an'ny mpanara-bavao ho an'ny mahery manandafy androany dia hoe iza marina ny tena ao ambadika ao ty mampatonga anao saisa ao anatin'ny nafaneho-kevitra sy ny zavatra sala amin'izao misy olona avy ao ambadika ao tompoko jesosy le tianareo za aloha fantatra jesosy ny ao ambadika anao zany tsy misy mpanapolitika tsy misy olona manan-karama ianao na sala amin'izany betsaka ihany no miteny an'izany satria rehefa miaro ny fitondrana dia tenenina fa hoe ny karamaina dia rehefa miaro ny opposition koa dia tenenina hoe ny karamaina dia zao alazaina hoe ny karamainy izy moa ty député mila vonjy vo eo ve ny olona betsaka ny indrindra ta fitondram-panjakana nampiantsoany resaka tamiko dia député anankiray ve ny andeha anakarama asa aloha raha fieritretanareo hoe logika le izy na tsy fa tsy ohatra fanambanina be ny fahitako an'izy ka ono nahoana ny tsoy ianao Hery manandafy no ataontsika hoe mpandimba ny rainao teo amin'ny atao hoe fomba sy fahaizana manao politika teto Madagasikara teto inona reny mety hoe lova tsara izay noraisinao avy amin'ny rainao anisan'ny andrarezan'ny politika teto Madagasikara teto ary azo heverina fa nandimby an'le rainao ve ianao ao anatin'izao fomba fanaovanao politika zao tompoko manahirana be ny teny an'izay satria moa ao an-tanao anatin'ny zavatra io moa zany misy le hoe MFM samylaza mandimby an'ndraiky daholo ny rehetrarehetra za tsy afaka ny tsipaka ny raiky mihitsy ny raiky miteraka iny tiako iny iny nahitako masoandro fa raha ohatra ka teny an'izany sao dia mahazo fitorinany amin'ny anany fa dia raha ohatra ny zavatra nampianariny dia mitohizako
tsy hoe misy ny MFM eo misy ny ano fa dia alao najaran'ny olona ny mandinika. Ianao hoe voninan'olo ny rainao amin'ny ataontsika hoe fandraisana na fitantanana n'ity antoko MFM ty tsy malama. Efa be dia be no mitaky azy eo tsy dia aliny loatra ny olako loatra amin'izao manina manahirana mety mitovika izy moa ny zavatra nalaiko tahaka teo fa tsy ny raiko sy ny fomba nampianariny azy sy ny zavatra nampitainy tamiko fa momba ny antoko politika MFM dia alao anazy ihany ny azy aloha fa tsy dia sy tirako loatra momba an'izay. Ny ataontsika hoe karazana raharaha mafapahana tamina tsena tany Ambovombe Androya tao Bekitso moa zany anisan'ny tena hoe nitsikeranao mafy an'izao fitondrana zao ankoatran'izay ihany koa amintsika mifampiresaka zao dia atao ohatra miady amin'ilay ministra ny serasera ihany koa malama zany rehetrarehetra zany no hitarafana hoe tena tsy tianao mainty mihitsy ve ity fitondrana ity sa inona no tena tanjony mahery-lany to manandafa. Misy namako be dia be ao anatin'ny fitondrana io za tsy teny hoe izy sao dia anahirana koa fa misy olona koa tsy dia tsy tiako ohatran'izany ohatra zao misy olona nifandray tamiko efa niady amiko hatrany 2017 nyteneninao teo ministre Lalatina sy ny vatany dia ao koa ohatra zao zay mbola tsy niresaka tamiko mihitsiny niresaka an-tsena Bekitra anao teo ary nandoro ny tsenany Berira dia tsy iza fa député Jean-Michel Kester le panneau Pauline Rivokely tsy petit rivo izy fa izy moa zany iza mariny eto tonty fireneny ity no andeha ho alaina ny maire anankiray dia indépendant dia hosoloana mapara taiza mbola nisy zany teto ianao député kely ery ve no andeha nanantasa fanjakana satria hoe anao Ambovombe fa izay zavatra izay no mba mila jerevy ihany satria tesitra ny olona Bekitro zao amin'izay zavatra izay mbola tsy fantatro itoy iny io. Inary andaontsika iroso ao anatin'ny raha-pirenena fa reny moa karazana tsetradretra tsy aritra andriamatoa mahery-lany to manandafy ina aloha vao tena misongadana tamin'ity androany ity momba ny valaretina coronavirus dia nambaran'ny fitondram-panjakana zany tamin'ny alalan'ny ministra ny serasera io atoandro io fa ataontsika hoe andala-paresena ny valaretina coronavirus eto amintsika eo amin'ny fito volana eo zany no ataontsika hoe niatsehan'ny Madagasikara n'izay valanaretin'izay manoloana zany indrindra dia nanapa-kevitra ny fitondrana fa ho atao indray isan-kerinandro zany hoe ny asabosy isa zany no fotoana izay hanomezana n'ilay tatitra momba ny antotanisa raha toa ka isan'andro moa zany no nanaovana azy tao anatin'izay fito volan'izay matoa mahery-lany manandafy ny fantaniko dia hoe lojika ve izany fanapaha-kevitra zay hoentin'ny fitondrana izany amintsika mifampiresaka zao ary ampinandrefesana an'ilay fahaiza manao sy fahaiza mitantan'ilay fitondrana ve ny antotanisa izay misy ankehitrio manoloana n'izay favoazana valanaretina coronavirus zay eto amintsika. Ny zavatra tsara aloha ao anatin'ilay izy dia vita ny réquisition ny média zany hoe betsaka ny namana mpanao gazety aminareo ngamba ny samanana amin'izany mba aloha zay fa tsy dia misy an'ity fampitahorana ity tsy fantatro vinindray zany no tokony ho ajanona koa ty état d'exception ty fanaovana réquisition hetsero fangalana volany amin'ny banque centrale izany koa zao tokony asa ny roviana vao hiverina iaina normal ao anatina tany démocratique Madagasikara satria masin'le izy marina fa eo mivalana aretina fa ao anatin'izay koa nisy betsaka mihitsy ny fanararaotana satria état d'exception tsisy mahasamihafa ny resaka loi martiale fa le izy fotsiny modina ampiana hoe sanitaire ka izay zavatra izay be dia be no zavatra niotra nataon'ny fanjakana teo anelan'elan'izay ataoko hoe tantely afadrakotra angamba tsy zatra le état démocratique akoho le hoe miaina normal manaraka ny drafitra isan-karazany ka efa mba tokony andro amin'ilay ngamba amin'izao mba hiverena an'izay zavatra izay ka amintsika mifampiresaka zao fotoana tokony hanajanona ny fitondram-panjakana n'ilay firenena mehana ihany koa ve zao raha ny hevitry mahery-lany to manandafy karaha ny fijerevana ny anina aloha tokony efa tokony azo atao hoe mijanona mbola misy ny coronavirus fa miaina ny heriny ao ngamba le hafananako mety misy koa ny mpiziavako tsy fantatra apetraka amin'Andriamanitra izay zavatra izay fa ny zavatra fantatro kosa aloha dia hoe miaina
na le izy rehefa tokony ely io no hoe naverina ny asa ny olona zay ny zavatra efa nangatahako ilaina ny information momba coronavirus fa tsy atao ampitahotra vahoaka sy tsy atao fanararotana. Ka raha ity ataontsika hoe fanampahan-kevitra andraisany zareo androany ity ve mahery-lanto manandafy tsy atahorana ve ny mety isin'izay andihan'ny faharoa zay sahala amin'ireo firenendehibe zay efa miaina amin'ilay hoe tsy izany anatona na ampitombo ny inona ihany koa paikady na ny fepetra zay tokony horaisan'le fitondram-panjakana isoroana ny mety isin'izay atao hoe fiveren'ny andihan'ny faharoa amin'ny valanaretin'izay. Tsy hoe ny fitenenan'le professeur Vlola na tsy ny fitenenany no ampiova hoe hiditra io zany tsy hiditra izy ny andihan'ny faharoa fitandremana vahoaka io mila mifampitaisa fa nefa ao anatin'izay koa mila ahodina koa ny fiainam-pirenena fa tsy afaka iaina ohatrany fontsika efa tena eo antena mbivotra tsika zao ary mbola ho resahana moa zany ny resaka toe-karena fa tena efa tsy zaka malagasy tsony le izy ary mbola hitombo io zavatra io na mijanona ary ny amehana ka ao anatin'izay amiko le izy vaovao tsara sady raha ny amiko manokana moa na mijery an'le fandarana foana tsy dia hitako loatra hoe mahasarika firy satria mba misy zavatra tiako jerevana hafa koa nefa ny voatakonao anatin'iny rehefa dia raha indray dia misaotra ka. Eny ary akoatran'izay ihany koa tiako resahana ihany koa ny mahakasika ny vaovao zay nisongadiny androany ilay hoe notokana tamin'ny fomba ofisialy moa zany ny tsangam-bato izay atserovantsika ny filoha teo aloha professeur Zafy Albert izay nototsaina tetsy amin'ny kianjan'Ambohijatovo rehefa miresaka moa tsika hoe professeur Zafy Albert dia tonga dia ny hoe demokrasia sy ny CRN no amby ao an-tsaina avy hatrany rehefa miresaka amin'izany filoha teo aloha zany mety hoe antony izay nanaovana n'ilay tsangam-bato ao Ambohijatovo izay fantatritsika fa kianjan'ny demokrasia teo aloha moa zany Ambohijatovo zany izay fantatrao tsara fa ny ben'ny tanàna Antananarivo tamin'ny taona 2024 no nitokana an'izany kianjan'ny demokrasia zany dia andriamatoa Andry Rajoelina saingy nidino moa kianjan'ny demokrasia io nandritra ny fitondrana tetezamita tsy nafahan'ireo mpanohatra izay niditra ka ny fanontaniana tiako atongavana androany amin'ny mampandinika ny raha-pirenenanao dia hoe inona no mety ho karazana sary zay ity n'izao fitondrana Rajoelina zao aseo amin'ny fananganana ny tsangam-bato io ao anatin'izay atao hoe kianjan'ny Ambohijatovo zay kianjan'ny demokrasia zay raha ny fandikanao azy efa tonga amin'ilay atao hoe demokrasia izay napetraka sy notakin'ny professeur Zafy Albert ve isika amin'izao fitondrana tarihan'ny filoha Andry Rajoelina zao raha ny fahitanao azy. Ny aloha ny zavatra teneniko voalohany dia za anisan'ny nahalala ary tena nisy fakatiavana be taminay mianaka niaraka tamin'ny professeur Zafy Albert. Ny anasiny raiko resakafo iny ary anisan'ny nampiady anay sy ny raiko koa moa zany tamin'ny fotoana androny fa bon efa tantarany valiny iny fa ny zavatra fantatro aloha raha ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra nisy teto Madagasikara anisan'ny olona tsotra indrindra ny professeur Zafy Albert ny toetra andresahako hafa ny hoe ny amin'ny fanaovana politika hafa ny hoe fitantanana firenena sy ny toe-karena fa raha ny resaka hoe ny zavatra fantatro tamin'ny professeur Zafy Albert sy zavatra teneniny azy dia tena nitaterahany azy tsy dia nisy resaka hoe velonasontarina fa izay mihitsy ny toetrany olona tsotra izy ary nieritreritra fa izy no tena hoe raha ny demokrasia marina teto Madagasikara ao anatin'izay zavatra izay nisy fihetsika be dia be nasehony na tamin'izy mitondra na dia resaka fotsiny arany hoe io misy mpitondra taxi tabataba miaramila teo satria anina taxi dia izy mihitsy nanosika ilay taxi hitanareo izy fapanina dia izy nanosika azy teo dia fantatritsika moa izy tsotrotro iny miaraka amin'ny saroka-pentra iny rery ny filohan'ny repoblika niala teo amin'ny fitondrana dia afaka mandehandeha ny lalakely tsy nila garde de corps zany i professeur Zafy Albert ary niteraka tena hoe niteraka tena élan populaire ngeda be tamin'ny 1991 iny moa nirahana tamin'ny MFM dia avy eo moa ny manandafy rakotondrina niataka anisan'ny tantara daholo iny fa nisy élan ngeda be nateraka izay zavatra zay ary nisy tena hoe demokrasia marina satria tao anatin'ny fifehezana deuxième république censure pendant 19 taona tsika tamin'izany dia zay le contexte fa hita kosa aloha hoe rariny
aminao am'izao izy ianao le fantanina hoe misy fizana ve sary tia ny fitondrana ratsy aseo amin'ny fananganana an'io tsangambato mojatovo io raha ny fandikanao azy amampandinika anara-pirenenanao ka te anintsika an'izay sary zay ka mba misy tanjona mba hitovitovy amin'ny professeur Safi Albert dia arahaba soa arahaba tsara fa tsy mbola hitako mihitsy ny loatra amin'izao hoe aiza satria tsika zao mbola miaina amin'ny amehana indray ohatrany hoe nahatsiarotsiaro an'le temps transition ve sanatria sa hoe ahoana hoe bon tamindreny moa zany tonga dia hoe foanina daholo dia ny ordonnance rehetra faisant loi ny foanina ny assemblée nationale ny foanina ny sénat foanana ny rehetrarehetra dia anao ohatra zay foana ve tsika zany sa tsy mety mihitsy ve raha tsy manao Safi Albert raha ohatra ka nandeha izy tratry ny empêchement izy nanaja ny règle démocratique izy dia ny famba fanontaniako hoe misy fanajana ny règle démocratique mipetraka ve amin'izao zavatra zao sa dia hoe dia boulimie du pouvoir dia ataonao inona daholo le pouvoir rehetrarehetra io raha ohatra ka ampiasanao amin'ny rariny kely izy tsy mampaninona fa misy zavatra diso ihany angamba le fomba fijery mitika ve zany fa mbola tsy miaina n'le démocratie zay napetraka sonotaken'ny professeur Zafy zany tsika amin'izao fitondrana ifampiresantsika zao tena mbola tsy miaina aloha tsika tena hoe aloha tonga dia tsy inona ny antony itenenanao an'izay afaka manome ohatra na profy amin'izao fotoana izao isika mipetraka ao anatina état d'exception sanitaire dia nararotina daholo l'état d'exception efa azo idina nge Facebook efa azo atao an'izao nge azo karakadraina foana nge na ministre communication taloha zay mba atao mba olo manakaja sy mba olo député tao firenena ihany katrakadraina totriny hoe marary misy zao any zotry beritra manoteniteny tao Facebook fotsiny ny zavatra nataony iny izy tonga dia mahazo 4 ans de prison ferme dia avadika le izy avy eo hoe non ndray zany atao atteinte à la sûreté de l'État atteinte à la sûreté de l'État zany i namony filoham-pireneny ny atteinte à la sûreté de l'État fantatro zao tamin'ny 2006 petsy général Fitz qui andeha tifitra ny avy amin'ny présidentielle dia le nifilita majanga iny reny atao hoe atteinte à la sûreté de l'État tsy hoe mifanany anty amin'ny facebookery ary dia zay ny zavatra mapahagaga be dia be ny namako tao niarany tolona tamiko nitaky ny zavatra io koa tamin'ny androny rajonary mampianina izy daholo zao reny olona reny inona ny zavatra ataony ary firy moa mangadra ny rajonary mampianina olona rongy mba fantatro hoe Stéphane dia Augustin Andriamanoro ary tsy nihoatran'ny 3 semaines nigadrany tany zao hatramina resaka fivoahana mialatsy indrindra resaka toilette resaka confortabilité kely ohatran' zany fe nandeha ilana vanina hoe mahazo avantage mbola rajona zany fe dia mba rariny resaka fivoahana resaka douche kely zany ve dia zany mbola andeha ilana vanina olona tsy fantatra nge zay rapira hoe raha ohatra ka tsy mbadika dia ahoana indray zany sa ohatran'izay foana ve ny enany Madagasikara resako mihitsy n'izay atao hoe fomba fanao politika teto amintsika izay fa amaranao ka ny resaka démocratie teo efa napetraka foana mantsy ty fanontaniana ity ary mbola averiko eto aminao androany hoe démocratie saminy ahoana ary mahery-lanto manandafy no mety amin'le malagasy mety amin'ny Madagasikara ity raha ny fahitanao azy toko hoe anisan'ny zanaka na ray aman-dren'ny mpanao politika hoavany ianao raha ny fahitanao azy démocratie salaminy ahoana no mety amin'ity malagasy voalohany indrindra aloha ny fanajana tsika firenena anankiray fa azo atao hoe nation maromaro ihany natambatra mbola azo atao hoe tsy tafatsambatra tsara ary izy amin'izao fotoana izao fa mamiezaka mivoy an'izay hoe mahamalagasy fa raha ohatra ka malagasy any androy ve 3 kilomètre ny lalina 3 jours titongotra ny lalina zay vao mahita arabe na mandeha makany Ambovombe tsy tovy mihitsy ny zo amin'le malagasy dia tonga dia mivoaka eo izy dia mandeha tsy amin'ny Shoprite na tsy amin'ny Cora dia efa tsy mitovy ny zo an'izay zavatra zay tsy mitovy koa samy manana ny culture ny malagasy samy manana maha izy azy samy manana ny anitra ny ka
ao anatin'izany zavatra zany a fezahana manambatra zany fifanajana aloha voalohany indrindra dia mifampafantarana ao anatin'izay ny demokrasia tokony apetraka eto. Io tsy misy hoe ahaka ny demokrasia hafanikiraiky fa izay ny zava-misy eto Madagasikara dia ahoana ny mampitambatra an'izay, ahoana ny manakaiky mety tsy vita ao anatin'ny 10 taona, mety tsy vita ao anatin'ny 20 taona hoe tsy maintsy hitovy amin'ny Antananarivo ny any Ambovombe fa mila miezaka manakaiky tsikelikely an'izay hametrahana ny atao hoe demokrasia sy ny fiaraha-miaina marina hoe nation Madagasikara. Tsy mora ilay izy fa nefa ny tsy maintsy atao raha ohatra ka tena tia hivoatritsika. Eo amin'izay le hoe fomba fanaovana politika izay no mba tiako fidirana kely ary Mahery-Lanto Manandafy fomba mahazatra izay ataontsika hoe efa hatrany amin'ny repoblika faharoa ihany ary mbola ny mafiady zany taty amin'ny repoblika fahatelo taty ity le resaka valifaty politika ity ka mahatonga ny mpanao politika lasa manao sesitanin'ny tenany any ivelany any misy ihany koa an'ireo gadra politika amin'ny natranga maro samihafa isan'ny tokony fantaniko dia hoe maninona le Madagasikara tsy mety afabela mihitsy amin'ity atao hoe valifaty politika ity ary nizaniza mpitondra eo dia tsy maintsy misy foana an'izay valifaty politika izay aminao manokana inona ny lesona azo tsoahana amin'izay fomba fanaovana politika eto Madagasikara eto Mahery-Lanto Manandafy. Tsy haiko namana tsy misy mémoire tsika na tsy haiko na hoe ahoana marina ny amin'ny fitondranao ve sa fa mieritreritra hoe tonga ao ve dia le mahazo an'le dokadoka mieritreritra président isan'andro dia tena mieritreritra hoe lasa anjely sa lasa Andriamanitra fa io moa dia zavatra misy dia raha mahita tokoa fa dia ny zavatra nataony teo aloha ihany no naverina dia efa hita fa iny fa potika ratsiraka potika daholo ny fananany ratsiraka potika ny gadra daholo ny namany iny fa efa potika koa ny fananany Ravalomanana dia mbola averina foana le izy dia tsy haiko mihitsy hoe inona zany no mahatonga an'izay le zavatra nyteneniny tamin'ny 2008 ihany izay efa nianjehany Ravalomanana ray manontolo ny ohatrany averina amin'izao ary vao maika apery ny mba havahako kely amin'izay dia Hery Rajaonarimampianina niezaka kosa izy aloha navoaka ny daholo ireo gadra politika rehetrarehetra niezaka izy manina fa nisy an'le Didier Mambazava sy Rahaka niditra ponja 3 andro niezaka kosa izy mba naveriny kosa ny ireo hoe inona ny ohatrany hoe famerenana ny Ravalomanana ireny satria nge raha tsy nisy ny avalona ny Rajaonarimampianina nge tsy zavatra ny mystère zany nge fidiran'ny Ravalomanana teto hoe zany hoe nafenina fotsiny mba tsy hicrée polémique mety hitarika guerre civile sy ny tariny niezaka izy manandamina fa tao anatin'izay zavatra io moa zany nisy tandrametra teo amin'ny communication dia ohatrany nahita ny olona fa tsy nahita ny zavatra nataony ary nisy zavatra tsy nety marina tao nisy fanarao tapahefana tamin'ny manodidina azy tao fa izay zavatra izay nefa misy koa le izy amin'izao fa firy moa zany zao no gadra politika ahoana ny fanenjehana azy ireo mbola mipetraka ve le humanité sy ny droit de l'homme sady tena anaovana endrika alika fotsiny dia io nge tsy fantatry hoe erovina ny andronareo dia inona indray ny ao manaraka tsisy mipetraka atrak'izay eo amin'ny fitondrany zany zany zavatra zany ngambany raha nisy natanjaka indrindrany dia ratsiraka ratsiraka tena diplomate malgré hoe izy tena nifehan'ny ainy nifehan'ny miaramila nanakatra izy nitadako zao anisan'ny nikatray fa ratsiraka ainy koa milalao an'le diplomatie zay le hoe la politique de la carotte et du bâton ainy rehefa tokony hikapoka ainy koa mamia an'le carotte io ratsiraka na izy président iny raha mbola niezaka nianatra zay nahatonga azy teo 20 taona fa tsy hoe iny dia hoe zaharery mafy be tsy mbola nisy tafavoaka ohatran'izany raha nisy ny hoe nahazo ny tena hoe soutien miaramila tsy nisy ohatran'ny président Didier Ratsiraka iny azadiny fa tsy hoe ny amin'izao fotoana zao teo narary ny gendarme voan'ny Covid 500 ozy izy ny saika dia ny saika no miteny amin'ny télé
hoe tsy nisy fanampiana avy ny fanjakana fa zay nanao tsy paipaika tato. Ahoana moa zany? Hoe zay ve fandraisanao ny olona iaro anao mitanabasy? Indray a dia azy manokana iny fa tsy rehefa tsy mipoaka fotsiny hoe dia efa faly aho. Iny ary ny tontolo politika amin'ny akapobeany anoizatsika anazy mahery-lanto manandafy raha sitraka ao a anisan'ny nampiaka-peo mafy omaly ny filohan'ny antoko malagasy miaramiaingana ny MMM no sady ministry ny fanajariana tany le mato ajo andriana Narvelo ary nambarany fa tsy manaiky ny tsindry izay ataon'ireo olom-botendry manodidina ny filoha amin'izao fotoan'izao ary namafisany fa ny olom-bofidy izay filoham-pirenena ankehitriny no notohanan'izy ireo zany fa tsy ireto olom-botendry izay manodidina ny filoha ireto a ohatrohatr' izany le rivotra politika miainga ao anatin'ireo vovonana izay samy manohana zao fitondran'izao a midika ave zany fa manomboka miady an-trano sy mifanipoditra akondro ilay vovonana izay manohana ny fitondrana ankehitriny raha ny fandikanao azy a ary mety animba endrika an'ilay filoham-pirenena ihany koa ve izany zava-misy a izany maneny asika any misy tokoa ary na izara nahazo SMS tamina maire namana maromaro fa misy gouverneur dia nenipety mihitsiny 3 nampiantso andreo maire reo dia tena nyteny hoe ampidirinao anatina lista noarinareo a raha tsy mifidy ny candidat IRD raha mbola zany eto efa fantatra nge le candidat IRD fa ho majorité ao anatin'le fitondrany fa tsy maintsy asiana zay excès de zèle zay ve fa maninona moa no maire no anaovanao menace ohatran'izany olona voafidim-bahoaka ngereo ary zay ngamba ny tenin'ny président Ajo hoe olona mba voafidim-bahoaka ihany reo manana ny asiny reo atao amin'ny firenena dia satria ve izy tsy nifidy anao dia le vahoaka nifidy azy no andeha ho sazianao vahoaka manalina satria ny olona anankiray iny a tsy nifidy ny sénateuranao ka amiko zany a le fomba fanao ohatran'izany a mba tokony ajanona ihany fa manana ny président azy izy moa zany zao no hoe antoko sanotsangana hoe zay manana ny hevitray na dia ao anaty plateforme satria ny tsy ao anaty plateforme mpanotra moa zany tsy hita satria iny moa safidy tsy mikotriny koa izy satria fatany fa tsy olany ka inona moa ny andaniana vola am'izany fa efa mazava tsara nge fa efa couleur orange daholo nrehetrarehetra inona ny mbola ilainao vanina any maire ary amin'ny any ambanivohitra na amin'ny 2e catégorie ary ny zavatra ohatran'izany hoe tsy omenay fotodrafitrasy nareo tsy omenay voly nareo rehefa tsy mifidy IRD tsy ohatran'izany tompoko no fanaovana politika satria vahoaka koa reo ao anatin'ireo vahoaka reo mety misy havanao reo mety misy TIM reo mety misy HVM reo mety misy Orange reo fa manina ny voasazy daholo satria maire anankiray ve dia ohatran'izany ve nitondrana ty Madagasikara ty mahatsirarony koa zany efa miresaka an'izay fifidianan'izay ihany ianao raha mijery an'ilay tantaram-pirenentsika tsy vo izao a fa efa hatramin'ny fifidianana ben'ny tanàna no ataontsika hoe nanolotra candidat hifaninana amin'ny antoko IRD ny antoko MMM ary raha tsy diso angamba na hatramin'ny freedom ary toa nanana candidat koa tamin'ilay fifidianana ben'ny tanàna reo androany aloha fifidianana loholon'ny Madagasikara dia manolotra candidat ny MMM anohatra na hoe hifaninana amin'izay antoko IRD zay ka ny fantaniko dia zao hoe inona no mety azo andikanan'izany eo amin'ny atao hoe fomba fanaovana politika sy eo amin'ny lafin'ny politika mahery-lanto manandafy ary tena hoe fahavonona tena hoe ahoana mila zantsika hoe fahavononana isedra fifidianana mantoko politika azy ve ity ataony antoko MMM ity sa mety ho karazana katsy politika ihany koa anafena fa hoe fifidianana izay vitsy mpandray anjara akoatran'ireo vovonana na antoko politika manohana ny fitondrana ihany no mandray anjara ka karazana kajy izay entina anafenana an'izany ve izao zava-mitrango zao za aloha anisan'ny zanaka olona mpamorona antoko politika FM donc mba misy zavatra haiko ihany zany fa raha ohatra ka hanao antoko politika ianao avakely aloha freedom satria freedom nge misy député iray tsy fantatro na misy maire sy ny hoe antoko MMM zay 2e
force politique eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka ny raha nanangana toko politika ianao dia ny zavatra tokony jerevana dia hoe manana foto-kevitra zany ianao ary misy vina ataonao mafiarahamonina. Ka rary ny amen'noma kosa raha ohatra ka hoe mba manana ny hevitra koa zay na dia hoe eo amin'ny sa manohana anty filohan'ny république ity satria nisy finanerahana fa tsy manakana mihitsy zany hoe vonoina identité an'ny MMM. Fa maninona kosa moa izy ny tena terenao hoe tsy maintsy RD daholo dia zay tika io. Alors kosa izy mba hanana identité any satria zay le démocratie. Ka zany tena hoe sao dia karazana stratégie politika ihany koa le izy. Raha misy stratégie politique sy maharaka amin'ny hoe satria sampomba ny fitondrana daholo no milatsaka dia mba hanafenana hoe ho candidat anankiray tsisy mpifaninana dia andao amoaka candidat ihany koa na dia samy antoko-panohana ny fitondrana aza ao anatina famakafakana politika tsika Mahery-Lanto Manandafa. Ka ny ao anatin'izay zavatra izay aloha ny zavatra hitako rehefa ny antoko izay manomboka hoe manakaiky ny 100% ny isan'ny député sy ny isan'ny sénateur sy ny institution rehetra manodidina ao efa iomban'izy izay. Taddio 2007 taddio 2000 natsiraka nametraka ny gouverneur de province tamin'ny andro amin'ireny. Rehefa nanakaiky an'izay taddio koa ny tamin'ny 1971. Rehefa manakaiky an'izay hoe tena hoe état totalitaire efa iongan'izy zay. Zay aloha ny zavatra mba teneny conseil fotsiny ihany. Zao zany zavatra hitranga. Raha ohatra ka tsy handray anjara amin'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara io zany ireo mpanohatra na ny antoko izay heverina fa ho lehibe eto amin'ity Madagasikara ity fa ataontsika hoe ny antoko izay mpanohana ny fitondrana izao ihany no handray anjara ao anatin'ilay izy sy hifaninana ao anatin'ilay hazakazaka ao amin'ny antenimieran-dolona azo adika ho fifidianana ara-démocratique ve zany io fifidianana loholon'ny Madagasikara ho toto-saina ny faraky ambin'ny folo ny volana desambra io ary isy fiatraikany amin'ny lanjan'ireo loholona izay ho lany ihany koa ve zany Manandafy Mahery-Lanto. Izy aloha dia izao efa fantatry ny Elizy hatramin'ny voalohany. Ny sénateur zany grands électeurs à 2 tiers et 1 tiers par le président de la République. Na misy io na tsy misy zany tsy dia aloatra ny olako. Zavatra problème fotsiny andrindray le izy manatara ny fivoahan'ny lalàna satria mivezivezy entre les deux chambres. Hoe ana démocratique io dia izy kosa aloha tsy nisy nanakany andreo atoko hafa HVM, ATIM, Anonyme FM hoe andatsaka raha ohatra ka tena mahatsapy izy hoe tokony hilatsaka manana fina. Fa nefa mivatany koa hoe ao anatin'io efa joué à l'avance hoe firy ny isan'ny maire an'izao firy ny gouverneur enfin député firy ny conseil municipal firy mamaritra an'ireo grands électeurs mitriotro hoe tsy manana chance ino moa tokony andehanany io. Fa ao anatin'izay koa safidiny tsy sahitra iny hilatsaka sy ny tsy hilatsaka fa tsisy nanaka anazy teo. Ka raha ohatra ary ataontsika hoe mpomba ny fitondrana avokoa no andrafitra sy ho mpikambana ao anatin'ilay ataontsika hoe antenimieran-dolona vaovao izay hitsangana io zany no tiako ambara dia hiteraka tombony ary ve safandrika ho an'ilay fitondrana na ho an'ilay fitondrana mpanatanteraka izay atao hoe maro anisa sy ho mpomba ny fitondrana avokoa no mpikambana ao anatin'ilay antenimieran-dolona inona no mety ho fiatraika an'izany eo amin'ny firenena malagasy. Misy tendance na dérive totalitaire aloha le izy. Fa ny zavatra bon ny MMM moa zany tafiditra ao anatin'ny fitondrana efa niaraka foana izy satria hoe hatramin'ny voalohany hatramin'ny transition. Fa ny ao anatin'izany koa mety manana ny ambition koa ny ministre Ajo mety mba manana ny ambition koa ireo mpikambana ny MMM mety misy zavatra hafa koa hevitra hafa ifieritreretany hitondrana ity firenena ity. Ka zay matoa anao manangana antoko politika dia ao anatin'izay izy zany ny sanitsangana za aloha dia mitehaka fa après tsy hitako hoe ahoana moa zany rehefa tsisy à défaut de combattant tsy hitako hoe inona ohatran'izany koa zao tamin'ny sénateur anankiray ao io moa ERD fa mba mitoka ERD koa indraindray izy ny latsaka maire atao Antala
dia tsisy adversaire dia lanao azy teo izy satria neta zavatra nataony. Dia zao izy lasa IRT dia deuxième liste ana sénateur mba raha ohatran'izany le zavatra hoe nisy zavatra ampifofonao dia nety dia automatique ianao afa-petraka eo sisy sahady aminao akory. Fa le izy am'izao moa zany rehefa misy an'le présidence dia matetika manaraka an'iny ny Sénat sy ny intendance iny dia normal hoe manana majorité matanjaka ny filoha actuel. Fa le fomba ampiasainy azy no mampieritreritra ary nefa n'io zavatra io dia nidina foana. Tany présidentielle ohatra zao tao inty Tigo fartany 88%. Fa nidina izy tamin'ny députation. Mbola nazy député rô. Mais izy efa tsy lany intsony. Efa nisy zavatra tsy nety angamba nitany vahoaka tao matoa tsy lany mera IRT. Ka iny soritra hitondrana azy zay moa le jeu démocratique zay ny règle du jeu ny fanarahantsika tao anatin'ny constitution dia zay ny arahany. Amarana antsika n'izay resaka fifidianana aloha olona Madagasikara zay fantatrao fa na tianao na tsy tianao dia maro ny fanakevitra avy amin'ny mpanohatra ny amin'ny tsy tokony anatanterana ilay fifidianana manoloana ny tsy fahafenony reo ataontsika hoe mpifidy lehibe to Madagasikara ny resaka fandikan-dalàna isan'ny tokony eny fa hatramin'ny vondron'ny mpanora maro dia tonga hatrany amin'ny hoe tsy atoko isana intsony nisy eny izay natao hikarakara ny fifidianan'io zany rehetrarehetra zany ny fanakevitra sy ny rivotra politika izay misy eto Madagasikara itsakilany ny fitondrana manamafy fa tsy maintsy hirosoana izay fifidianan'izay makaiza kosa ny atao hoe fironona ny fanokevitra hoentiny maherilany to manandafy manoloana ny fifidianana io tokony ho tanterana ve satsia izay fifidianana lolo Madagasikara zay. Misy tsy nety aloha le izy ary misy marina angeny argument zareo fa tsika efa nifanaraka hoe ny haute cour constitutionnelle zany no manao an'io no miteny farany iny toko-teny farany. Efa niteny izy efa niteny izy tamin'ny momban'ny son parlement efa niteny izy momba ny daty dia tsy hitako intsony izay ady hevitra tokony atao. Raha ohatra ka hoe ao anatin'ny 2 volana moa zany ny elanelany hoe tokony février tsy diso aho no vitany manandro eo tena décembre fa tsy izay kosany andeha andresenao lahatra vahoaka andeha hilahatra amin'ny anina satria veriny karaha manao 2 volana. Rehefa nao politika eto Madagasikara tsy hoe mananatra na donneur de leçon dia ny vahoaka aloha nresao fa tsy mikaraha manao. Misy zavatra hitanao taiza reo olona reo tamin'ny resaka trangam-piarahamonina be dia be taiza reo olona reo tamin'ny hoe nisy ny rétrocession tsisy ny tenina tsisy ny lohbava nefa zavatra loza mitatahona amin'ny firenena. Taiza reo olona reo tamin'ny affaire Berira taiza reo olona reo tamin'ny hoe inona zavatra tsy nety rehetrarehetra anseho teto izay nampijaly vahoaka. Fa rehefa tonga ny karamany dia hoe misy ve alliance satria voakasika ny karamanay zay ny tsy zanakely kosa hoe andeha hidirako any ary zay ny teneninao mpanohatra avy za tsy dia sy identifie ho mpanohatra na mpanohana satria hitako samy misy diso kely daholo tsy sarotra kosa zany amiko. Eny ary resaka kere izay ataoko hoe anisan'ireo ambetandresaka n'ireo mpanao gazety any ivelany sy ny hainao manjery any ivelany mahakasika an'io kere eto Madagasikara io efa mampolo taona ny mara za moa hatramin'izay natsirovako tena efa andeha ataontsika hoe 20 taona zay no tsy afa-bela amin'ny kere io ny ao amin'ny faritra atsimon'Nosy ao maherylanto manandafa tena mahitsy ngamba ny fanontaniako androany hoe ahoana ny mety ataontsika hoe nahatonga an'io taiza marina ny tena lesoka mahakasika an'izay kere zay satria fantatritsika fa nisy an'ireny karazana fanampin-dreny nisy an'ny PAM ny USAID moa dia nisy an'ireny hoe valy to 8000 taona ireny to tsy hitapopoka mandraka ankehitriny aiza ny tena lesoka inona ny tena vahaolana maritra ihany koa tokony hoentin'ny fitondrana mahakasika an'izay ady amin'ny kere ao atsimo Madagasikara zay. Ny momban'io moa zany dia zavatra tena nankararin'ny foko izy io ary za tsy mahataty zavatra ohatran'ireny dia nanontaniako daholo namako tany amin'ireny organisme onusien ireny hoe fa ahoana marina mécanisme n'izy io
satria io zavatra hoe efa nisy ange tamin'ny 1986 moa zany a amin'ny revitoza kamisy nefa tonga teo ny PAM dia lasa bureau permanent moa izy dia efa manampy foana entre 90 et 150 000 ny olona tratran-kere any atsimo zany tsara fantatra mivoaka malagasy isa-taona ka efa nisy dispositif napetraka anisan'izany ny dispositif vatsy-piakoana napetraka amin'ny ministre Réaly na iza amin'ny teny dia zavatra anisan'ny lehibe reny zavatra eny marina tsy ampy zany andro hoe misy ana lehibe tsy voafehy daholo fa efa mba nisy dispositif mipetraka teo ahoana taizany nampivahan'io dispositif io na tonga hoe olona fito maton-kere reny sary hitantsika be dehibe reny dia nanontantany hoe aiza ny mécanisme-n'izy io dia ireo moa zany ny teny hoe avao ny BNGRC satria ny BNGRC ny donneur d'alerte officiel ny fanjakana dia efa naninona marina moa zany taiza le fay no nahatonga an'le izy hoe tonga amin'ireny situation reny ny Madagasikara satria efa nisy BNGRC ve zany sahina ny nisy tao nisy hoe zavatra natokana mbola nisy budget tao natokana ho an'ny tsimo ary nisy tao plusieurs dispositifs napetraka hoe eto ny tena hoe zone sensible fa dia nisy an'le izy ary dia nisy olona maty ary dia hitatsika reny zany zao henatra ho azy zao tontolo zao hoe famina Madagasikara reny ny sary hitatsika ka ny BNGRC zany no tompony andraikitra amin'ny donneur d'alerte amin'izay zavatra zay zay no nytenenindry zareo tsy tenen'le olona hoe iza moa fa izay zany la expert io dia ny zavatra niseho koa nefany dia maheno koa hoe misy lacune ao amin'ny BNGRC hoe tsy haiko ohatran'ny bloqué ny budget tsy voarainy karaha manandritry ny enim-bolana sa efa-bolana tsy aiziko tsara dia hoe misy mibloqué azy any tsy fantatro hoe ahoana zavatra io koa zany inona ny fay ao anatin'ny fitondrana io inona ny zavatra tsy nety tao na tonga an'izay zavatra zay mila antanina koa zay satria raha organisme tena saripady be ohatran'ireny no lalaovina dia mety hitarika fahafatesan'olona ohatran'izao misy zavatra tsy mety eo ka tsy haiko fa mila atao haingana io zavatra io mba tsy hisindreny zavatra ireny tena fahafahambaraka ny tatitsika hitodika aty amintsika ny mason'izao tontolo zao dia nitodika izy ary dia tena fahafahambaraka hoe efa itsika rery ange misy zany hoe peste pulmonaire zany manerana nyty tany ty tsika rery firenena 21e siècle misy an'izany dia mbola hitarika ohatran'izany koa hoe fa minina nefa reo olonireo tsy miady tsy maninona ka mba jerevo agny any olo mpitondra fanjakana fa zavatra saripady io ary malagasy io olona reo fa aza raisinareo ohatran'ny biby makasika ny tontolo ny ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana ihany keo nisan'ny tena adevitra be amin'izao fotoana izao alematoa manandafy rakotony rina zandro any ty mahery lanty manandafy azafady indrindra alatsy indrindra tompoko andro any mba ty ampatsiahy kely aloha satria inona ny tiako atongavana amin'ilay anarany rainay tao ny rainao manandafy rakotony rina tany amin'ny taona 7 rehefa milatsaka ho candidat filoham-pirenena izy dia anisan'ireo mpanao politika voalohany zay nitaky ny amin'ny atao hoe fisian'ny faritra mba hisian'ny fampandrosoana tena izy tamin'izany fotoana zany raha tsy hivo kely le tantara dia ny fanamafisana ny atao hoe faritra mizaka tena kosa noetiny fo teo aloha amiral Didier Ratsiraka rehefa nanova ny lalam-panorenana izy taty amin'ny taona 770 taty rehefa tonga teo indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia nametraka n'ilay ataontsika hoe faritra 220 ary ny ambassadeur ny Madagasikara teo aloha paraina Auguste moa dia nanamafy karazana fizarana zay nataon'ny PNUD ihany io faritra 220 io ary ankehitriny dia fantatritsika ny filoha Rajoelina farany teo dia nampizara nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy an'ilay faritra 720 ny any vadivavy fidy finany io ihany koa zao ny solombavambahoaka idéalson zay mangataka ihany koa ny izarana ny faritra atsimo andrefana ho faritra anankiroa samihafa manoloana an'ireo distrika vidibe ao aminy zany rehetrarehetra zany zava-misy ny tiako atongavana dia hoe aminao manokana mahery lanto manandafy ny fanampina ny faritra ve
no laharam-pahamehana eto Madagasikara eto mba isian'ny fampandrosoana sa ny fanamafisana sy ny fampandehanana an'ireo faritra izay efa misy amin'izao fotoana izao. Ie, tsara be le fantanoanao ary misaotra. Marina hoe manandafitra kotondrina no an'izay anisan'ny voalohany zany. Tsy teninako hoe voalohany, moa tsy be dia be mitaky ny parrainage ny zavatra io. Fa ny azadiny dia nametraka tsara mihitsy ny izy tamin'izany fotoan'andro an'izany. Ny napety ny province sy hoe inona ny lesika tamin'le région. Ny province zay nizarany tamin'ny 1954 tamin'ny andron'ny Focard, subdivision Focard, dia napetraka approche purement économique ny nitondrana azy hoe inona ny potentiel nyreto faritra reto dia reto ny atambatra. Zay ny nampandeha azy. Ny tiky tsy hay tsonona ahoana marina aloha approche politico-sociale sa inona jerena moa zany hoe décentralisation effectif. Décentralisation effectif rehefa nataonao ny calcul tamin'ny andro mianeny dia 0,97% budget général no alloué any amin'ny organisme décentralisé. Izy tsy tikan'le izy. Nefany misy koa zay impératif zay. Hoe ianao raha mangataka atry amin'ny fitondram-panjakana ambony ary ahoana ny répartition andreo dia ho alefanao any amin'ny direction régionale daholo ve ny fahefanao ministère. Lisany ohatrany tsy dia nieritreretina tsara koa tamin'ireny. Anefany atao le izy. Ilaina aloha le hoe centralisation dia ilaina koa mampandroso ny faritra. Fa izay ny zavatra tena diso tamin'le approche-tsika. Le izy tsy approche politico-sociale ny tokony atao azy hoe bon satria ty misy région anankiray dia mamoramora koa an'le olona mandeha manao copie tsy any ny olona. Fa hoe inona ny potentialité économique mipetraka amin'io faritra io mba ahafahantsika mivoatra sy mandrindra an'le izy. Satria raha ohatra nge ka maka faritra anankiray ka idina ny faritra iny ratsika ohatra ny faritra Mahafaly zay teny an'ny député Idé Alson, d'accord, ny idina raha Mahafaly mavoatra Mahafaly ve zay. Satria ny zavatra ny tokony fantanina mipetraka voalohany rehefa ohatran'io dia hoe firy ny intrant fiscal. Hoe mahazaka tena avy io faritra io. Satria raha angatangataka foana nge mahazo 2 milliards d'ariary nge ny gouverneur tsy ampanaovana lalana 2 kilomètre kosa zany. Tsy dia hoe manambany gouverneur loatra fa izy raha manana mbola mitady anina amintsika carburant ary. Fa ny zavatra tena tokony apetraka dia zay mila manao étude économique sy ny potentialité mametraka zao. Ary iny anisany fierté an'ny raiko satria napetraka hoe ahoana zany rehefa nijerevana zany nisy déséquilibre be, déséquilibre régional be Madagasikara. Ary ny fatriny tia mpisovy ny fitondratsany zany ireo ny tena hoe nahantra indrindra ary nisy ny kely sy ny tariny. Dia niteny Liquide Fer tamin'izany QMM. Izy tao anatin'io commission industrie et mine tamin'ny CCR. Hoe alao atao tamatavy ny fitrandrahana 1 minute QMM. Izy ny tsy nanaiky hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hatramin'ny alany teo amin'ny vitondrana mbola 22 ans moa ny ady varitra tamin'iny. Hoe ny tsy nanaiky ataovy an'ny Fort-Dauphin dia manamboatra port vaovao ny aéroport Eloara. Zao mba hitsinjovana an'le andro eo akaiky eo satria mbola faritany tuléaire tamin'izany zany dia hoe mba misy asa koa azana ny olona ny atsimo. Ny zavatra nyseho moa zany dia natefa tany anana dia tratra iny dia ngamba Fort-Dauphin zao ny anisany hoe faritra mizaka tena anisany mba faritra mba mizaka tena amin'ny resto nateraka io any mba misy hoe projet environnemental tena conséquent ohatran'ny Moramanga Matve any mba anisany madio indrindra ny tanàna. Pouvoir d'achat ny olona koa anisany ambony indrindra. Zay mba fierté an'izay. Malheureusement le izy tsy nipaka araka ny eritreretiny hoe tonga hatrany amin'ny andro rehetrarehetra sy hatrany Betroka ny alaka rehetrarehetra dia samy nandray daholo. Fa eto amintsika koa moa zany le fametrahana an'le lalàna misy dia aperitreretana indraindray.
nandeha zao miresaka 1%. Ianao anatin'ny code minier tamin'izany dia hoe ny province mairie no mahazo ristourne, azoparana ristourne. Tsy afaka nandoa ireo grands investisseurs ireo satria izy ny entité provinciale io tsy manantsika chef de province na gouverneur zay fitsonareo azy. Tsisy olona afaka nandray an'izany. Dia niatona teo le izy 20 taona. Tamin'ny 2018 zay vao hoe reto zany le ristourne anay. Zany ny zava-misy eto Madagasikara. District zany nge tsy misoratra ao anaty constitution, province anio. Tsy haiko. Efa miresaka an'izay ihany ianao satria efa mahay toromarika ihany tokoa ny teknisiana amin'ny tokony amaraparanantsika ny fandarana tonga dia miditra amin'ilay atao hoe teo-karentsika firenena rehetra saika miroso makany amin'ny atao hoe fanarena na raha-teo-karena. Io moa ny fanjakana androany nanapa-kevitra hoe efa manomboka lampandesentsika ho anao manokana inona no mety hoe lara-pahamehana sy atrinona ny tokony hiazaka zany fanjakana farak'izay aingana ao anatin'izay atao hoe fanarena na raha-teo-karena zay raha ny fahitanao azy manokana mahery lanto manandafy. Voalohany indrindra aloha momba niny resaka iny dia teny président de république hoe plan de relance 1043 milliards d'ariary. Efaty monsieur le président fa za tsy tia minao zany raha ohatra ka io gapotsika io tsy manambola zany fanjakana. Ny zavatra tokony mandrasako zao dia hoe hiataizany mba usurpant-plan mandraisany ministère de la finance. Ahoana mety réaménagement andresaka impôt. Teny zao ny président hoe ajanona daholo ny annuité ny échéance rehetrarehetra any banky nefa ny tsisy texte nanaraka azy dia lasa brouillon teny fotsiny le izy. Za mba miandry inona mesure tampon anatiny io. En plus an'izany koa nge tsika iainany mafy tsika atoato. Efa niteneniko ihany moa iny hoe io ariary io nge ka tsy maintsy sao dia ny un tiers ny exportation atsika sy ny entrée de devise tonga dia lasa fotsy. Ny resaka hoe aide à la balance des paiements tonga dia ao anatiny amehana moa dia niraisina dia nalefa nampiasaina le izy tamin'ny tête intérieure malgache zay hoe 250 millions de dollars hono. Fa tsy nieritreritra mihitsy ntsika ny ahoana ny ampitso ary io inévitable io zavatra io. Mesure tampon tsy misy fa dia mandehandeha ho azy eny tsy fantatro hoe ahoana tsy mbola nahita mesure na iray ary nataon'ny fanjakana hatramin'izao hoe ahoana ny stopena ay non manresaka hoe efa manany anambily be tsy dia hitako loatra aloha ny mety retombée économique fa zay moa zany ny zava-misy fa dia eo tsika tsy maintsy aina n'izay sedra andalovan'ny vahoaka malagasy zay fa dia mbola mety tsy tary zao. Mbola jerevana inona ny zavatra approche multisectorielle isaky ny secteur rehetrarehetra hoe ahoana ny anampianandreo ahoana ny mety relance ny exportation atsika ahoana ny resaka mety restriction budgétaire marina fa efa kely ary tena efa hivitra fa tsika koa mbola mirehare be mandany volatro mandany volaroa manova tritrenjo tosika efa meno ny tosika efa meno koa zao tohatra antesitra banque mondiale dia nitapahany azy tamin'le continue moa le compte postine satria hoe flou loatra le gestion dia eo zany tsika dia tsika mahay mihinana fa tsy mahay mampitombo an'le vola. Mety ho tratra ihany nefa ny vera io vinavina ny fitondram-panjakana ny ampiakatra ny arikarenina Madagasikara hatrany amin'ny efatra faingo ray isan-jato io amin'ny taona 1.24 io raha ny fahitanao azy aiza ihany koa no mety hoe lalana mba ahafahantsika mahatratra an'izay zany. Tsy haiko loatra aloha hoe ahoana zany ny prévision ny atonavana amin'izay taux de croissance zay. Taux de croissance 4,1 zany ingeda be zany. Io zany zao tsika 0,8 prévision hoe mijanona juin ny amehana hatramin'izao tsika mbola misy zany io zavatra io ny mbola nitaritaritina teny izy donc à moins firy tsika zao tsy fantatra firy zao ny gapy
ao amin'ny déficit ny balance des paiements, ny déficit ny balance commerciale. Firy zao a ny dette intérieure atsika. Zany zavatra zany ny filoham-pirenena tokony voafoy dia zay ny jereva voalohany. Firy ny dette intérieure, firy ny service de la dette, firy no iaona ny performance fiscale. Zany a tokony isa-maraina izy dia mijery an'izany indicateur zany mba ahafahany mihitsika. Fa ny tsika ty moa zany dia hoe foa dia hoe inona indray ny ataoko androany dia anangana anina manara-penitreria nefa misy ny atao hoe PGE. PGE io dia programme biannuel apetraka ny gouvernement hoe zao ny investissement PIP ataontsika ao anatin'ny roa taona. Raha tsisy anina zany fa dia rehefa mananina dia mandeha araky ny aingam-panahy dia mety tsy tiako indray dia foanako ohatrany tany lycée ny stade manara-penitra tany Mahajanga tsy au premier plan le izy dia ohatrany tezitra izy dia tsy tiako teo izy efa nandaniana familiara fanatsanina ka tsy ohatran'izay le fitonana ny fanjakana. Maranantsika an'izay toekarin'izay aloha mba tiako resana kely dia resaka jirama raha sitraka ao mahelanto manandafy satria hitako misy mitabataba mafy ihany koa ianao tao amin'ny page Facebook tao hitantsika amin'izao fotoana izao fa mbola miaina n'ilay atao hoe facture indro miverina ao anatina volana iray ny mpanjifa. Misy ihany koa ny atao hoe fiakaran'ny vola izay alohan'ny mpanjifa amina vola mazatra izay fahalohany amin'ny isam-bolana mahelanto manandafy. Zany rehetrarehetra zany no anisan'ny sedrainy ilay mpanjifa amin'izao fotoana izao. Anao manokana aiza ny tena lesoko ary inona ny mety vahaolana maritra ihany koa momba an'ity resaka herinaratra rano sy jiro eto Madagasikara ity indrindra fa ho amin'ny renivohim-paritany itsika hita Antananarivo ihany koa anisan'ny mena an'izay tompoko. Momba ny rano moa zany dia efa aloha ny tuyau tsy hitako situationany an'iny fa dia tsika mbola variana miady toerana eto dia io izy io ny ara-mahita eo dia samy tapaka izy ny jiro ohatrohatran'izay ihany koa aloha ny zava-misy fa io misy gap misy manque à gagner na 40 à 60 milliards d'ariary par mois ny jirama zava-doza tena zava-doza 40 milliards zany efa 1/5 ny raha mampiasa mpanjakana ao anatin'ny ray taona 200 milliards dia iny zavatra iny mbola miampy ady satria ny ao amin'ny ministera ny tsy mifandray amin'ny direction générale dia mivadika hatramina resaka érotika moa le izy resaka fiamoron'ny olona reny tantaraina rasa scandale izay mipoitra ny gazety ny SG-ny énergie dia lasa resaka maroto ny faran'le izy fa nefa tsy ao tsy miditra amin'le hoe inona moa zany ny tena hoe plan atafavoana ny jirama ty fa dia mbola adiadinisa ny PCA directeur général ministre SG ny DGE resaka ohatran'izany zao ny zavatra manahirana eto mba aiza zao sahofika. Tamin'andron'ny Rajaonalomampianina nisy ny plan sur 10 ans amin'le transition énergétique tao anatin'io nanomboka izy niditra teo 33 centimes d'euros ny vidin'ny kilowatt dia ny njehany amin'io entre 11 et 7 hoe afaka 10 taona dia ao anatin'izany zany ny fametrahana an'le centrale sahofika folobe koa tao anatin'izany dia efa tafidina tsy haiko 21 izy teo dia tonga mpitondra vaovao dia raha fanatao le dossier dia tsy haiko manana vizy zany zao hoe inona ny plan quinquennal na quadriennal na triennal na mois na nio zavatra io akoatran'ny hoe andeha vide thermique andray satria miverina ny vide thermique foana andray tsika rehefa zay moa miangatahantsika amin'ny banque mondiale dia io no mena bon manana budget io nareo dia rehefa zay tetanareo izy dia menay madame Gilles dia tsy hitako hoe iza zany ty fireneny ty hitako mivery mihipa be mihitsiny hoe ary tsy lavitra tsikenkeny plaka ao dia aloha ny resaka délestage dia ny délestage hoe efa manomboka efa normal le izy satria efa iainantsika isan'andro hoe misy délestage na 2 heures à 3 heures par jour zany
tsy fampinkazoala zavatra be dehibe dia tsy mahataitra tsony nefa tsy mahataitra tsika tsony satria efa manomboka azary tsika hoe tsisy rano mandritra ny tapakandro anaizanona tsany le tompoko mba jerevy ihany fa zava-dozany io fa tsy aza dia lalaovina hatra zao hoe satria misy 100 milliards lalaovina isam-bolana ao amin'ny jirama dia raikitra indray aloha ny antotoeranao tsy ihany angamba tokony hitondrana azy mbola miampy ny hoe tsy haiko misy le zala nigadra atao hoe niditra chaîne pénale niaraka tamin'ny ramatokely iny dia tsy haiko ohatrany misy intervention be hono misy afera be tiana afenina zany ao amin'ireo mpitondra amin'izao fotoana zao reo mbola ho arahantsika eo moa toy an'izay zavatra izay eny ary tapitra ny fandarantsika le mato mahelanto manandafy ka nitony mariky ny teknisiana zanatrano meko apampitona kely ianao ngamba namezana afatra farany na ilazana ihany koa ny zavatra tia ho ampitaina kanefa tsy napetraka tao anatin'ny fanontaniana nandritra ny fandarantsika tamin'ity aly ty toboka dia nisotranareo moa zany nanasa tamin'ity fotoana ariva ty fa dia mbola betsaka ny tokony tenenina fa aleo aloha ngambany amin'ny manaraka zay fa miavatra ngamba ny tity ny firenena tompoko dia saripady ary ny mandalo amin'izao fotoana sarotra zao mbola ampinao ihany koa le fahasairanana aza dia mila vanina mila fahavaloman'olona loatra fa jerevo avotiny petsy dia jerevo le ny tantara taloha reny jerevo ny 2002 potika tanteraka ny fananandratreraka ny 2009 ndray andro dia potika tanteraka ty koa jerevo nahazo ntsiranana ka aza dia mieritreritra loatra ny hoe mandrakizay fa tsy mahamatezy rehefa tonga amin'izay stade zay ianao fa mieritreritra anao ho Andriamanitra dia efa ianao enjery zay fa tonga amin'ilay some mankasiraka tompoka ny fanontaniako farany mahitsy tiako ihany koa mba ahitsy zany le valitenao androany malama mahery lanto manandafy ianao ve matahotra ny igadra matahotra no ampidirina amponja ve ianao asa eny satsinga manivalony zany ve sa ahoana mba nazava-kely aloha amin'izay zavatra zay satria tsy vitaniny sy tsy zay tsisy faly migatra fa raha ohatra ka andalo amin'izay zavatra zay dia efa niomana na ny zanako any andafy ireo rehefa fatany zavatra ataony raha misy ny zavatra zay ny azoko teneny mankasiaka toko isorana isika rehetra tany an-tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'ity alina ity ary mametraka ny manapitafa ho amin'ny manaraka indray ary toboka lasy tonga veloma to sotra toboka Real News natolotry FTC Aluminium. FTC